Manonona ny shalom amintsika namana rehetra mpanaraka ny pejy. Sika rehetra dia samy mahafantatra ny tanora indrindra mahafantatra n'izany tarika masikatra izany, malaza izany tarika izany. Mpiangaly ny gadona balade, soft rock, zany hoe mozika mavesatra fa le somary milamindamina ireny, somary milantolanto ireny ao anatin'ny gadona mavesatra. Izay no mampalaza ny tarika masikatra. Dia mihira varieté izy ohatran'ny mpihira rehetrarehetra, mihirahira mpitiavana mahakasika ny émotion sy ny fon'ny tanora, ny any anatin'ny tanora be da be lalilany. Fa izao malaza be mihitsy hoe hiala amin'izany tarika masikatra izany i Monsieur Ken, ilay vocal amin'ny tarika masikatra ofisialy ilay izy, satria dia nanao fanambarana manokana ny amin'ny fametram-pialany tsy ho isan'ny membre intsony amin'ny tarika masikatra i Monsieur Ken. Dia rehefa nanao ny fanambarana izy hoe hiala amin'ny tarika masikatra dia ny mahagaga dia izao: misaritaka sy misahotaka be ny ihany ny tanora, indrindra ny tanora vehivavy. Averiko tsara hoe ny mahagaga dia izao: misaritaka sy misahotaka be ny ihany ny tanora, satria hoe hiala ao amin'izany tarika masikatra izany i Monsieur Ken. Dia gaga ihany ny tenako hoe inona ry zareo no mampisaritaka anareo sy mampisahotaka anareo amin'ny histoire interne ny tarika masikatra, hoe ametra-pialana ihany tsy ho isan'ny membre intsony, ohatran'ny tantarany amin'ny gouvernement hoe ametra-pialana ny ministre izao na ny député zao na ny président am-pokotany zao na sy ny sisa rehetra, ametra-pialana i pasteur ihany na i bishop ihany, tsy tantana intsony ny fiangonana. Olona sao dia mba tokony isaina sy eritreritra isika, ohatrany hoe diso mifantoka be amin'ny fiainan'ny hafa izany isika, diso mifantoka be amin'ny problemany hafa, problemany tarika masikatra any. Inona no tokony irarahinao an'izany? Tsy tokony hiasa saina amin'ny vidim-piainana sy ny vola miditra ao tokantranonao ianao raha ny lojika. Tsy tokony isaina bebe koa ny amin'ny fahasalamanao sy ny amin'ny sy ny sisa be da be mombanao sy ny mifandraiky amin'ny tontolo-piainanao. Tsy tokony izany ve no ifantohanao betsaka? Fa dia problème ny masikatra, problème gauche à droite, problème. Fa ny tena marina dia izao hoe distrait ny olona. Mifampitohy amin'ilay publication efa nataoko teto hoe tratra ny fanahy miraikiraiky. Ety amin'ity zao tontolo izao ity eto amin'ny fiarahamonina dia misy entité matanjaka be mihitsy mpamerivery anao fotsiny, micrée événement be da be izy dia averiveriny ao ny sainao. Zany no anton'ireny karazana artiste be da be isan-karazan'ireny, zany no anton'itony Facebook tony, zany no anton'ny réseaux sociaux, mba tsy hahafahanao mifantoka amin'ny zavatra tena izy. Efa nataontsika publicité teto izay. Za zao raha metraka fanontaniana hoe tao amin'ny baiboly eny nisy tantara ny magy anankitelo tam'vanim-potoana nahateran'i Jesosy Kristy, Messia mpamonjy. Intéressant be zany sujet zany, satria miantoka ny tontolo-piainana mandrakizay, ny aoriny ny fahafatesaka. Za zao raha manontany hoe firy amintsika tanora, firy amin'ny vehivavy, firy amin'izao taranaka izao no misintéresser amin'ny nahateran'i Jesosy Kristy, ny tantarany magy anankitelo tonga nitondra fanatitra, ny amin'ny tantarany Hérode mpanjakany kendriny zaza, Josefa mpandrafitra, i Marie renin-jaza, ny tranomby niterahan-jaza,
ny kitana fitarikandro sy ny sisa be da be. Tena sûr et certain fa tsy misy mahalala akory ny akamaroan'ny tanora amin'izao mba tsy lazako hoe tsy miasa saina amin'izany tsony. Izany hoe tsy mivaky loha amin'ny resaka soratra masina sy ny tena zava-dehibe fa ny histoire ohatrany hoe problème masikatra, problème any Maroantsetra, problème na Bogosy sy manjamanja, gasimanja, arenina zanaka, zavatra ohatran'izany io vakian'ny olona saina sy mahaverivery saina azy sy mampiraikiraiky azy. Fa tsy zavatra any ambony, tsy zavatra iankina ny fiainany, tsy zavatra antoka any amin'ny ho fiainana mandrakizay vie éternelle filazantsara. Fa navotapana tsy ao anatin'ny sain'ny olona intsony zany, vida tanteraka ny servoany amin'izany. Ka mino fa azonareo le tiana ampitaina fa ny amaranako azy dia zavatra efa voasoratra io. Timoty 2:3 aitsika tsara ny verset fa virenako vakina amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hoe fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahaory. Dikan'izay dia efa ao anatin'ilay andro mahaory isika. Ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, mpiteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonto, loza be, tsy tia an'Andriamanitra, mamadika, krino, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny sisa be da be. Tsindriko tsara ity andininy fa efatra ity ny amin'ny hoe tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Zany ny zavatra misy. Problème ny masikatra, problème ny Maroantsetra, problème manjamanja, problème na télé-réalité, problème na aminsisement, problème zavatra ohatran'izany no tian'ny olona amin'izao mihoatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha tong conclusion zany ny pub dia hoe kenina miala ao masikatra izo no tian'ny olona sy mampifantoka ny olona noho ny hoe sitrapon'Andriamanitra. Mampalahelo mirary soa.